raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao mboantsika azy ny sara zao amin'ny azana-bolana avy hatrany nandraona ny andro tamin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara tamin'ny ity an'ity midika izay fa somary nahazo vahana kely ny avaratraza tamin'ny ity androany ity indrindra tany amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Anosy fa ho an'ny rahampitso kosa indray dia manomboka mialefotsy kelikely hatrany aloha izay avaratraza izay na hoe alizay malefaka zany no mandrafitry ny toetry ny andro zay dia misy indray ny rindraona andrasantsika avy any amin'ny tapany atsimon'ny lakan-drano Mozambika manatona ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny na zany eo izay avaratraza malefaka izay dia somary azo vahana ihany ny tandrifin-drahona ho an'ny avoatany ary any amin'ny alahady kosa dia tombanana somary miverina tanteraka amin'ny ankapobeny izay tandrifin-drahona ray kotrika izay ho an'ny avoatany indrindra ny ilany andrefana sy ny aty amin'ny tapany atsimon'ny avoatany no mety tena iaina an'izay hitantsika eo rehefa avy eo moa ny mahakasikasika an'izay fa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia andraona ny andro any amin'ny voan'ny atsinanan'ny Madagasikara somary mahazo amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Nosy ny fahatrivatovavy fitovonany ary ny ilany atsinanan'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra mety isy ny tandrifin-drahona vao maraina ho an'ny Morotsiraky Sofia mahazo an'izay ihany koa ny any amin'ny Nosy be zany ny ambiny kosa dia ibalika tanteraka ny masoandro raha ny apiso atolakandro kosa indray dia mety isy ny tandrifin-drahona ray kotroka any amin'ny faritra Ibongilava Itasy Vakinakaratra ny ilany atsinanan'ny faritra Matsiatra ambony sy Amoromania iny izay somary mitsitokotoko tanteraka aloha izay tandrifin-drahona izay mety hitranganja ihany koa ny tany faritra Sofia ary ny ambiny kosa dia andraona amin'ny ankapobeny indrindra ny Takariva fa ny Morotsiraka andrefana kosa aloha zany amin'ny ankapobeny dia ny masoandro ny balika torak'izay koa ny any amin'ny Morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara raha ny maripana ho vinavina ho an'izay rapitso izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 7 degré Celsius zany ny maripana ambony indrindra saika manerana ny Nosy ahitana an'izay 7 izay ho an'ny Morotsiraka atsinanana sy ny avoatany fa any amin'ny ilany andrefana kosa tafiakatra hatrany amin'izay 7 degré Celsius zay ny maripana araky ny hitantsika amin'ny sary izao ho an'ny toetry ny andro ny alahady kosa indray petraka hatrany ny tandrifin-drahona ny faritry Bongilava sy ny any amin'ny faritry Itasy Vakinakaratra izay mety raha kotroka hatrany mitatra ho an'ny faritra Amoromania iray manontolo zay ary ny ilany atsinanana amin'ny faritry Iorombe torak'izay koa ny atanin'ny faritry Melaky mandraondraona ny andro ho an'ny faritry Sofia ny ambiny kosa dia andraona mitsitokotoko fa ny any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara no mety somary andraona amin'ny ankapobeny ny andro ny alahady izay amin'ny tolakandro raha ny maripana ho vinavina mifandraika amin'izay raha ny eto avoatany aloha dia mbola manodidina 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius eo fa ny Morotsiraky Madagasikara kosa 3 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny ati-tany maivan-tanàna no mety mahatratra hatrany amin'ny 7 degré Celsius amin'izay andro ny alahady izay ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa indray mitohy hatrany ny tandrifin-drahona ray kotroko amin'ny faritry Melaky Bongilava Itasy ny ilany andrefana Vakinakaratra mety miverina maimaina kosa ny andro ho an'ny Amoromania sy Matsiatra ambony fa mikisaka any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara izay tandrifin-drahona ray kotroka izay ny avoatany amin'ny ankapobeny dia mandraondraona ny Morotsiraka kosa dia maina tanteraka raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay manodidina ny 30 any avoatany ambony indrindra 3 ka hatramin'ny 30 ihany koa ny Morotsiraka atsinanan'ny Nosy ny any andrefana 3 ka hatramin'ny 5 na 4 degré Celsius eo fa mbola mijanona ho 7 degré Celsius hatrany ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka amaranantsika ny fandaharana amin'ny ity an'io ty ny tany falotoan'ny rivotra ny janona ambony amin'ny ankapobeny izay tany falotoan'ny rivotra zay eo na Tananarivo mbola manatombo avy telo eny oharina amin'ny fetrany eo amesa avokoa ny rehefirehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinaina hijanona ho ambony amin'ny ankapobeny izay tany falotoan'ny rivotra zay eto Tananarivo renivohitra ka mila mitandrina araka izany ireo olona marefo amin'izay falotoan'ny rivotra izay ny mety eo tamin'ny ity an'io ty raha pisy ray fotoana manaraka veloma tompoko